Efa resaka finoana izay ihany isika fitaovavana lehibe no tanterana atao amin'ny fiangonana apokalipsy Tsiroro Mandidy vorolanina ny pindro ny farany an'andro lasa teo. Nanatanteraka fotoam-pivavahana lehibe ny fiangonana apokalipsy Anjeva ny farany herinandro teo ka mpino sy vahoaka maro no tonga nanotrona izany. Nandritra io fotoana io ihany koa no nanatanterahany pasteur Mayol Mivady sy ireo delegasiona niaraka taminy fitsidiana teny an-toerana ka fifaliana no nandraisan'ireo mpino izany satria ity fotoana ity no anisan'ny fionana voalohany nisy teo amin'izy ireo tamin'ity taona 2014 ity. Raha nambaran'ny tompon'andraikitry ny fiangonana teny an-toerana dia efa ela no nanirian'izy ireo ny andalovan'ity mpitandrina ity teny an-toerana. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanaovan'ny eo anivon'ny birao foibe Jeritotika ny amin'ny asa fitoriana filazantsara izay nataon'izy ireo ka nanambarany fa nahafa-po ny vokatra satria manodidina ny 503 ireo olo-dehibe nanatevin-draharaha ny fiangonana apokalipsy manerana ny Madagasikara rehefa nanatrika ilay konferansy fanazavaan'ny pasteur Mayol ny baiboly ara-matematika sy fizika ary siantifika. Taorian'ny fitsidihan'izy ireo ny faritanin'ny Toliary sy Tomasina ary Fianaratsoa dia anatanteraka fitoriana ny filazantsara lehibe any Mahajanga sy Antsiranana izy ireo amin'ity volana Aogositra ity raha nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany.